Finaritra sady miramirana indray miarahaba antsika rehetra manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny ho antsika namana sy rahalahy ranabavy ao amin'ny Jesosy. Tonoina amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo. Ny lohahevitra ho resahantsika androany indray dia mikasika ny toe-po be fihetsiketsehana be fotsiny. Tsika malagasy dia tena champion tompon-daka amin'ity resaka fihetsiketsehana ity. Ny zavatra mampalahelo amin'ity resaka hoe toe-po be fihetsiketsehana ity dia fihetsiketsehana izay tsy avy any am-po ilay izy fa fihetsiketsehana mifono toetra mpanara-drenirano be fotsiny. Mamitaka be izay zavatra izay averiko tsara hoe tsy fihetsiketsehana miainga avy any anaty toe-po lalina any ilay izy, izany hoe tsy toetra tsy natiora-piainana ilay izy fa fihetsiketsehana be fotsiny toetra manara-drenirano manaraka ambokony. Raha ny trangam-piainana zao, raha ny trangan-javatra misy dia manomboka any amin'ny président ny fitondrana, président de la république hatraty amin'ny vahoaka tsotra dia tena champion tsika amin'ny fihetsiketsehana. Pirofo mbola tsy manomboka akory ny propagande, mbola tsy officialisé zany, mbola tsy voatonona akory ny daty tokony hanombohan'ny propagande présidentielle 2023 isika izao. Dia fihetsiketsehana à gauche, fihetsiketsehana à droite. Raha valomanana manao fihetsiketsehana any am-bobao tsy mila autorisation intsony sika araka ny fanambarana nataony fa avy hatrany dia mihetsiketsika rehefa te hihetsika. Stenia manao ny fihetsiketsehany miaraka amin'ny loko mavo. Président dia amin'ny efa maha tompom-pahefana azy dia fihetsiketsehana à gauche à droite. Ety amin'ny tambajotra moa dia rahantsika mahita fa manindry profilana tovovavy anankiray ianao na tovolahy anankiray dia fihetsiketsehana re zao any anatin'ny page Facebook ny isam-batan'olona any. Zany ny proof fa be fihetsiketsehana antsika malagasy, champion du monde amin'izay resaka fihetsiketsehana izay. Zao tsika zao dia hoe ao anatin'ny taom-baovao malagasy miaraka amin'ny Yankoay. Dia ho antsika tia mijery détail dia hitatsika any ny mpanao politika andrarezina ohatran'ny Naina ben'ny tanàna, Ry Rosy député araky ny lokony taom-baovao malagasy. Amin'ity resaka taom-baovao malagasy ity, amin'ity resaka fihetsiketsehana indray mitoraka ity zany, mbola tsy officialisé aloha izy raha ny calendrier ny satan'ny République malagasy, zany hoe mbola tsy voa-classe jour férié dommage. Ny laïda ny fetin-dry zareo silamo efa officialisé, misy ny andro manokana voatendry tsy hiasana par rapport amin'izay ny fety grégorianina rehetra, ny 8 mars, ny Saint-Valentin, ny zavatra ohatran'izany, ny fête des morts, ny Halloween, ny fête des voisins, ny foire au vin sy ny sisa rehetra somary efa officialisé ihany. Ny fety grégorianina isan-karazany hatramin'ny taom-baovao an'ny sinoa sy ny sisa rehetra officialisé ho iaho. Ary raha ny laïda fotsiny tsy fetintsika malagasy zany, fetin-dry zareo silamo kanefa izay fihetsiketsehana izay dia rahantsika nahita fa dia nanondro andro manokana ho andro tsy fiasana ho an'ny mpino silamo ny firenena malagasy. Zany hoe misy enjeu politika ihany koa ambadika ity resaka fihetsiketsehana nitondrantsika fanazavana faran'izay. Fa le resaka taom-baovao malagasy dia any malagasy moa tsika malagasy, ny firenena malagasy
apetrao ny fanontaniana hoe fa maninona ny tsy officialisé le izy satria ny antony fotsiny dia pour l'instant tsy misy intérêt ny fanjakana, tsy misy tombotsoan'ny fanjakana surtout amin'ny resaka manipulation de masse, mialatsiny amin'ny teny an'izay satria any foana ny resaka politika, any foana ny resaka fikendriny zao tontolo zao. Rehefa misy ny intérêt dia mazava ho azy miditra ao anatin'io amin'izay izy. Ary ny antom-pisian'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Andriamatoa Naina tamin'ireny hetsika taom-baovao malagasy ireny sy ny député Rosy dia resaka manao sentinelle zany hoe somary manao asa pitsikilovana hoe crédible ve sa tsy crédible fa ity eto-potsirony vao masoko fa rehefa manomboka miara-mironao ny malagasy satria izay le nitenentsika teo hoe manara-drenirano ary tena efa manomboka manara-drenirano ny malagasy hoe io indray zao ny taom-baovao malagasy dia manara-drenirano any malagasy. Rehefa manomboka misy popularité mihitatra miamatanjaka io resaka taom-baovao malagasy io dia mandeha amin'izay ny fanendrena andro tsy fiasana tahaka ny resaka barea fihetsiketsehana satria any no afahana mametraka an'ilay resaka notsindritsika teo hoe manipulation, any no afahana mametraka fikendrena, any no afahana mamerivery ny sain'ny olona manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny kapokam-bary ary raha hitariko ny resaka dia hoy aho hoe any no tena afahany démonie io resaka fihetsiketsehana sy resaka manara-drenirano io satria izay mihitsy ilay objectif ny démonie micréer karazam-pihetsiketsehana gauche à droite izy, micréer mouvement, micréer manifestation, micréer karazam-pety finanana sy fisotroana, fampandihizana, fitombenana, fanomezana plaisir amin'ny faratampony isan-karazany dia zay le fihetsiketsehana sujet atsika eto dia miara-mirona manara-drenirano ny olona rehetra zay tsy manana discernement sy tsy manana fijery ara-panahy selon la Bible satria azadino fa ny Baiboly dia manipika tsara hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fety finanana, fisotroana, fampandihizana, fitombenana, fihetsiketsehana, tsy amin'izany ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny famononan-tena, filazon-tsara tenin' Jesosy Kristy vokatry ny fanahy amin'ny zavatra ohatran'izany. Hatreto zany tsika raha manambara hoe maninona ary ny malagasy no be fihetsiketsehana, maninona ary ny malagasy no lasa mpanara-drenirano tsy vokatry ny fony akory fa ary misy manifestation ohatr'izao, ary misy mouvement social ohatran'izao mihetsika fihetsiketsehana, ary misy fampandihizana fitombenana, ary misy kermesy rapitsony fête des voisins, rapitsony fête des grand-mères, rapitsony foire au vin, un mot amin'ny 1er janvier zao ny 31 décembre sy ny 1er janvier zao ny nouvel an, amin'ny 31 décembre ny Saint-Valentin, ny fetin'ny farantaona. Zao tsika ho ny taom-baovao indray andao hiara-irona ho any, andao hidio, andao hitady fidiovana, mihetsiketsika fihetsiketsehana mba ho hitan'ny olona fa hoe zahay madio andao aka fidiovana any amin'ny ankoay, monsieur ankoay, andao andrehitra afo arendrina sy ny sisa rehetra sehatra eo anatin'izany hono misy tontolo mistika manadio atsika mialohan'ny fidirana amin'ny taom-baovao malagasy andao anao joro sy ny sisa rehetra zay eritreretina fa afahatsika manamarika ny mahisika antsika zay le fihetsiketsehana izay. Fa ny tena marina zany raha tena potsiritsika ny ivony ambadika izay hoe be fihetsiketsehana izay sy le hoe manara-drenirano be fatany fotsiny dia resaka misère, resaka fahoriana. Ory loatra ny vahoaka malagasy ao anaty misère, ao anaty loto, ao anaty fahotana, ao anaty fahampitehana, ao anaty alahelo, tsy mahita zavatra rangotina sy iantsapazana intsony. D'ailleurs efa ajambain'ny démonie ny masotsika malagasy
efa tapina ny sofintsika lalitalovana tsy maheno intsony ny apelina an'Andriamanitra. Ora nefa Andriamanitra tsy toa dia manambara ny sitrapony foana amintsika isan'andro isan'ora amin'ny zavatra mihetsika rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa efa jamba ny mason'izao firenena izao, efa lalitalovana ny sofiny dia tsy mandre an'izay appel trompette selon la Bible sy avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra araky ny fanambarana voambara atao amin'ny Baiboly selon ny contexte actuel ny amin'ny vaninandro fin de temps ny vahoaka malagasy. Dia ohatra hoe ny anton'ilay fihetsiketsehana dia misère ny ao ambadik'ilay izy. Ary zay foana le fambarantsika eto hoe ny olona rehefa teo tsaratsara izy dia manao fihetsiketsehana izy eo amin'ny profil Facebook, manao sotrotra an'izay tiany hosorana rehetra izy, manao maquillage izy mba ho tsara. Za tsy miteny hoe ratsy zany fa ny ankamaroany dia en excès. Satria ilay misère no saromana. Ilay fahoriana dia afenina ao ambadika izay fihetsiketsehana izay. Dia izay ny zavatra hitantsika sy iainana ampiainana ny malagasy amin'izao. Zaraina vary jaune ny malagasy, aiza ny malagasy izay mahantra eo. Ny crise dia maneran-tany fa tsy Madagasikara ihany. Saromana ilay misère, saromana ilay fahoriana, saromana amin'ny fihetsiketsehana be da be isan-karazany. Dia animena sy incitena ao anatin'izay ny vahoaka malagasy hirona ao anatin'izay fihetsiketsehana izay dia ampatoriana fa hoe tsy misy ny misère, tsy misy ilay fahoriana, tsy misy ny fahantrana, tsy misy ny endrika asan'ny devoly be da be isan-karazany tahaka izany. Or anefa ilay fihetsiketsehana mihitsy no efa pièce montée ny démonie. Dia io fihetsiketsehana be mahatonga ny malagasy ho mpanara-drenirano io tompoko dia io mihitsy no manome image, eno tsara ity zavatra lazaiko ity, io mihitsy no manome taratra, zany hoe cas social iainan'ny Madagasikara, ny fahantrana misy eto amin'ity zao tontolo zao ity, io misère saromana fihetsiketsehana io mihitsy io no misy refléter manome image ny fiangonana amin'izao vaninandro farany izao. Averiko indray hoe io misère sy fahoriana iainan'ny vahoaka malagasy io, saromana fihetsiketsehana ka mahatonga ny valala-be mandry izay very-hevitra tsy manana sens d'orientation intsony, tsy manana boussole intsony, tsy manana objectif. Vahoaka malagasy ny tondroko eto very-hevitra tanteraka nampahoriana hozy Jesosy Kristy, nampantraina. Dia izay cas social saromana amin'ny karazam-pihetsiketsehana ao anatin'ny propagande alohan'ny fotoana izay champion tsika Madagasikara, io mihitsy no manome image tafita any amin'ny toeram-piangonana isan-karazany. Jerevo tsara ny fiangonana misy rehetra, jerevo ataovy ny analyse tompoko, fakafakao fa ny fiangonana misy eto Madagasikara sy amin'izao vaninandro farany izao dia fiangonana tompony fihetsiketsehana be fotsiny, fa ny any anaty any dia ilay misère, ilay fahoriana, ilay fahampitehana, ilay fahalovana saromana be fotsiny amin'ilay fihetsiketsehana mamirapiratra ohatran'ny kermesy, fandihizana, spectacle animation ohatran'ny tao amin'ny palais de sport reny niarahan'izy telo mirahalahy dia nisy nanao témoignage hoe fanatrehan'Andriamanitra, tsy fantatro hoe inona ilay fanatrehan'Andriamanitra atao tahaka ny ahoana. D'ailleurs moa zany andany tetỳ amin'ny Facebook hoe ohatran'ny ahoana izay fanatrehan'Andriamanitra zay tsy nisy nahazava an'ilay tena hoe fanatrehan'Andriamanitra exact. Fa za zao rô ohatra hoe manao détail selon la Bible ny amin'izay fanatrehan'Andriamanitra izay dia any amin'ny tabernacle miresaka Andriamanitra, misy anjely tonga, zany ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Petera nitoroteny tonga dia tero arivo rano resy lahatra ivelan'ny zaza amam-behivavy, inona ary no ataonay, voatsindrona tany am-pony ny olona rehetra, 3 arivo lahy, ohatra izany.
fa tsy hoe tsemboka be ilay mpihira de kotsany akanjo de hoe fanatrihan'Andriamanitra. Iverenantsika lesy izy hoe fietsiketsehana ilay publication hoe fietsiketsehana be mampalahelo aho fasaromana am'resaka fietsiketsehana ny fivoriam-bavaka am'izao vanim-potoana iresantsika izao. Izay ilay mizeran'ny fiangonana am'izao vanim-potoana izao. Io ilay ambarany bokin'ny Apokalipsy hoe milaza azo efa manan-karena sy niary fananana be. Za efa mpanan-karena, za efa niary fananana be ao am' Jesosy Kristy. Za efa manana mega church, za efa sisy là, za efa feno fanamasina, manatrika Andriamanitra sy ny sisa rehetra. Kanjo tsy fantatrao fa ianao lay ory jamba, mitanjaka, ferena, farofy, ory ao anaty, misy mizera, fa saromana fietsiketsehana lay izy. De hoy Jesosy Kristy hoe mibepa hafaingana, miverena amiko amin'ny fitiahana, volamena voadio tamin'ny afo mba hiratan'ny masonao. Amen. Comprendre an'izany message zany ve ianao? Comprendre an'izany message izany ve ianao? Ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy fietsiketsehana tompo. Tsy hoe rehefa Pasika, rehefa 25 décembre, rehefa carême. Ny an'ny katolika teo zao nanao carême izy a, de ho avy ny an'ny musulman ihany koa zao hanomboka ny lahida fietsiketsehana. Tsy ao am'izany Jesosy Kristy. Tsy ao am'izany ny fiainana mandrakizay. Tsy ao am'resaka spectacle sy animation ny fiainana mandrakizay. Tsy am'resaka bampampa, sy resaka kermesy, sy resaka mouvement créen. Tsy ao am'izany ny fiainana mandrakizay. Endre taka ny menarana, morataka ny voromalala, isika rehetra izay te hita an'Andriamanitra. Fa tsy ao anaty fietsiketsehana. Mieux vaut un jour dans tes parvis, Seigneur, que 1000 ailleurs. Hoy ny mpihira, ny mpanao salama. Salama toko faha 420 ny misy an'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny indray andro eo akanjanao dia tsara noho ny fietsiketsehana 100 amanitsiny eny amin'ny Coliseum sy Palais des Sports any anaty fiangonana isan-karazany any na any atokantranonao any na ety amin'ny Facebook. Tsisy ilana an'izany. Mieux vaut un jour dans tes parvis, Seigneur. Aleoko lavitra indray andro ao akanjan'i Jesosy Kristy, ao akanjan'i Yahweh Elohim, Andriamanitra tsy to. Saintsaina izay soratra masina nambaran'ny mpanao salama zay. Anampianao ane ny soratra masina, anampianao ane ny fanahy masina, anampianao betsaka Jesosy Kristy ahafahanao micomprendre ny message izay ampitaina eto isan'andro, isan'ora. Atsapanao an'izany hoe ao akanjan'Andriamanitra tsy toy izany. Tianao Jesosy Kristy, mirary soa antsika rehetra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy mila fietsiketsehana. Veloma tompoko.